misadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirondro filomisato, akendro folo. Maman ô? Very ary maman sahiran-tsaina be dia tsy hitako izay fomba noroana azy. Inona no mahasahiran-tsaina ny Vero le namany any am-piangonana io? Ie, dia tsy karitry maman ve le lehilahy miaraka amin'iny foana e? Ahay hitako, i Feno iny. Ie, izay mihitsy ilay anarany Feno. Izany manko ny fa iny ny olo tiany. Hitako mihitsy fa tena miraikitra be mihitsy reny rehefa miaraka. Tena miraikitra mihitsy, tena miraikitra. Tsy izany mantsy ny fa tena tia be any Feno i Vero iny, tany maman iny ihany e. Zahay koa moa ilay tovovavy rehefa tia olona izay dia tsy laitra ataony ninona. Ka tena tsy laitra mihitsy fa izao. Nangataka tamin'ny Vero Feno hoe hiroso amin'ny firaisana ara-nofo amin'izay hono. Aviako fa hoe hiroso amin'ny fanambadiana firaisana ara-nofo ahoana. Izany ange mbola anjaran'ny mpivady izany fa tsy mety amin'ny olona mbola vao miaraka fotsiny e. Mangalatra. Ka mampisalasala aminazy fa hoy Feno taminy hoe porofom-pitiavana hono izany e. Zay ilay tenitenenin'ny tovolahy matetika izay mila hitsy mihitsy fa lainga ny devoly. Ny porofom-pitiavana izany dia ny fiarovana ny tovovavy iny hadio tsara iny mandrapiditra ny amin'ny mariazy. Ary ilay tovovavy tsy ilay tovovavy ihany fa ilay tovolahy koa. Manahy be Vero hoe ho very any Feno raha tsy manaiky manao an'izany. Mila tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ihany no manitsy. Ao sokafantsika ny baibolintsika dia jerentsika amin'ny Korinthiana 1:7 andininy 7:20. Korinthiana 1:7 andininy 7:20 izao ilay soratra ao Johanna. Fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Korinthiana 1:7 andininy 7:20 fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Fa olom-boavidy nareo ka aza mety ho andevon'olona izay tenenindry amin'ny Vero izay. Atonga azy tonga saina tsara fa efa nividiany rany Jesosy ange izy ka tsy hany tena intsony izy e. Tsy hany Feno koa. Fa aniza izany izy? Any Jesosy fa inona moa ny dikan'ilay hoe andevo ry maman? Ny dikany hoe andevo olona tsy tompony tenany izany fa olona mpanao ny sitrapon'ilay tompony. Izay ny dikany hoe andevo tsy manan-tsafidy izy fa izay tian'ilay anankiray izay tian'ilay tompony tsy maintsy ataony na inona na inona. Nefa ambara amin'ny tenin'Andriamanitra tsara amin'ny Korinthiana 1:7 andininy 7:20 hoe fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Tsy mety mihitsy izany ilay hoe andevon'olona. Izay tiany Feno ve no lasa ho ataony Vero? Tena tsy mety mihitsy izany. Ny dikany ampianarina ny Vero dia mianatra manao tsiry tovovavy koa fa olom-boavidy ianareo koa aza mety ho andevon'olona. Korinthiana 1:7 andininy 7:20. Fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Izay ny tenin'Andriamanitra Johanna ary mampianatra antsika ho an'ny tanora rehetra ho antsika rehetra mihitsy e. Fandrika be mihitsy ny mety fitiavana sy toa tahaka ny hoe sarina fitiavana nefa kay manandevo lasa andevon'ilay olona andevon'ny finamanana toy izany. Tandremana ahoana ilay teny ao amin'ny Korinthiana 1:7 andininy 7:20 fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Tandremo tsara rery olona rehetra e. Fa miolanja ny rano Jesosy nividy antsika. Fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Korinthiana 1:7 andininy 7:20 fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Umbai misadidi.
tsy anontako aminao. Salama, tsiron'ny filoha zato hatreo.